Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Zio antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Fen'ny fiangonana katolika andro tsy fiasana ary andehanan'ny kristianina am-piangonana ny andro voalohan'ny volana novambra izay antsoina hoe andron'ny olo-masina. Atsiarovana sy isaorana ireo olo-masina ity andro ity araka ny fanajavan'ireo mpino katolika. Fananarotana famangina fasana, fikarakarana ary fanadiovana fasana ihany koa ny andron'ny voalohan'ny volana novambra ho an'ireo fianakaviana maro. Io maraina io maro ny fianakaviana famezivezy teny Anjanahary. Mizarazara ny hevitry ny olom-pirenena mahakasiky ny hevitra finosin'ny voalohan'ny volana novambra. Fetin'ny maty sa fetin'ny olo-masina tsy mbola mazava ho amin'ny malagasy io hatreto. Nisokatra androany ny hetsika mangamania festival andian'ny faefatra izay karakarain'ny Cool TV teny amin'ny gymnase Gouverny Akorondrano. Mpitsidika manodidina ny 2,000 isa no nanatrika izany andro voalohany izany. Vaovao iraisam-pirenena mitohy hatrany ny ady any Irak. Tsy alavitra intsony ny tanànan'ny Mosul ny tafika irakianina ary efa vonina anohitra ny fanjakana islamika. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Efa tonga ny TV LED 3D ika farany ao magasin Baolay. TV LED Changonga dia manaraka ny teknôlôjia avo lenta. Ny kalitao ny sady dia efa Full HD amin'ilay wing ary ny feu dia tena raitra. J'aime. Tsy manatsara ny endriny toujours meilleur ao sady fisaka ny maivana sy mba toerana azo apetaka amin'ny rindrina. Misy HDMI, VGA, USB. Ao amin'ny Baolay irery ihany no hitanao io TV LED Changonga io. Baolay ny tsara drany. Mama sa me mofo? Nao tanganao toy. Sasao amin'ny savony ny tagnanao alohan'ny hagnomezanao hanigny aja ndreko alohan'ny hikarakaranao ny sakafo. Mpizahan-tanan'alany maro no mitsidika ny allée des baobab isan-taona. Toerana tokana manana ny maha-izy azy eo amin'ny sehitry ny fizahan-tany. Maro ireo ezaka ataon'ny tompony andraikitra hanomezan-danja sy hitandrovana io toerana io. Manano sarotra nefa ny fiatrehan'izany noho ny hamaroan'ireo olona mivezivezy eo an-toerana izay miteraka loto isan-karazany. Isan'ny foto-drafitr'asa tena ilaina ny kabone na toeram-pivoahana ampiasain'ireo mpitsidika sy ireo olona miasa ary mipetraka eo an-toerana. Mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ny fitandronan'ny fahadiovana. Fety be ny vidin'entana mora ato amin'ny Shoprite amin'izao tsingeritaona izao. Ho fankalazana ny faha-14 taonany manome vidin'entana mora ho anao Shoprite. Ndao ary araka ifety miaraka amin'ireo tolotra maro amin'ny vidiny mirary toy ny margarine Sunshine 500 grammes 2990 ariary fotsiny, ny jus Sunfirst 1 litre 2990 ariary, ny spaghetti Rosso 500 grammes 1290 ariary monja. Mora amin'izao tsingeritaona izao. Shoprite, ny mora indrindra hatrany. Tsara kosa izy zany. Ino ny loko io azafady? Primocat io ramsa. Aiza no aza hitanan'io?
ahitana azy daholo ny kenkairy rehetra izay masatra anao. Sura mihitsy amin'ilay lavako azy. Merci e. Mono misy an'le promocate ato aminareo? Ie, misy ka. Fa amin'ilay inona ny tindra am'si? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsiny. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primo 4 hein. Exigez la gamme de peinture Primo 4 chez votre revendeur habituel. Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. Bonjour. 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 Bonjour Nariewe. Bonjour. 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 Hey, mahalinanao ity bijouterie vidy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny arébus Apeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro a galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV amin'ity alina ity nanombotsika ny vaovao dia andro tsy fiasana fa ary andehanan'ny kristianina am-piangonana ny andro voalohan'ny volana novambra ilay antsoina hoe andro ny olo-masina atsiarovana sy isaorana ny olo-masina ity andro ity araka ny fanazavan'ireo mpino katolika feno fiangonana ny tsidianay tamin'ity androany ity iona saina. Ray novambra andro natokany mpino katolika maneran-tany hiderana sy ankalazana ny olo-masina noho ny fitahiana sy ny fiarovana nataon'izy ireo tamin'ny olona tahaka ny fety kristianina rehetra ho an'ny fiangonana katolika andro manandanja ho an'ny mpino androandroany tsy ny fetin'ny olo-masina ihany no ankalazain'ny mpino katolika tamin'ity androany ity fa eo ihany koa ireo martyr raha ny fanazavan'ny olo-mpiangonana teny olo-masina rehetra say miaina any an-danitra fa misy ko martyra misy ko olo-masina olo sambatra sainy ona mahakatahaka ny Kristy eto an-tany izy ireo manome ohatra ho antsika rehetra anasongadinana indrindra izay asiny ma hoe olo-masina manana ny maha-izy azy eo amin'ny fiangonana katolika dia angatahana vavaka reny fa tsy hoe mivavaka amin'ny fiangonana katolika fa mangataka fahasoavana miaraka aminy. Ny katolika ihany no manamarika ny andron'ny olo-masina tonga maro ireo mpino tamin'ny fiangonana notsidianay io maraina io ho an'ireto mpino reto toy ny iray hanomezana fisaorana ny olo-masina ny androandroany ary manome hery hatrehana ny fiainana andavanandro. Ny entin'ny mpino kristianina zany dia mba hoe fialan-tsasatry ny fanahin'ireo satria izy miaro manampy atsoina amin'izay rehetra misy ilana azy izy ohatra hoe marary ianao izao dia miantso masony Maria na masony Mbavy Terezy na masonda Joseph. Raha hero anay mihitsy zany le fankalazaina ny fety androany indrindra fa ny fanasandratana voaingana ny fananganana Mamera Tereza olo-masina dia tena hitondra fahasoavana ho anay mihitsy le izy. Ny fankalazana ny fety olo-masina no tanterana tamin'ity androandroany ity dia nampitombo ny fiombonana ny fifankatiavana amin'ny isambatan'olona izay raha fehezana no nivotra nandritry ny fanazavan'ny tenin'ny soratra masina nataon'ny mpitarika fivavahana tamin'ity fiangonana iray ity.
raha fotoana natokana namarinana ny fetin'ny olo-masina ny voalohany volana novambra ho an'ireo mpino katolika fananarotana famangina fasana fikarakarana ary fanadiovana fasana izany ho an'ny fianakaviana maromaro tany Anjanahary no nanaovana fanadadiana manaraka ity izay nahitana fianakaviana maromaro mifamezivezy Lili Rabiata. Teto Anjanahary fianakaviana maro no nifamezivezy nanadio fasana, nanatitra voninkazo ary nanamboatra fasana. Andro iray ao anatin'ny taona natokana hikarakarana manokana ny fasan-drazana ny andro 9 Novambra ho an'ireto fianakaviana nanontaniana ireto. Ny antony aloha hitambarana amin'ny rehetra hoe andro anankiray natokana izy. Sarotra moa ilay resaka hoe andron'ny olo-masina, fetin'ny maty, tsika tsy miditra lalina amin'izay fa fizany rehetra hoe voalohany Novambra dia mametraka voninkazo dia fahatsiarovana an'ireo izay lasa zany. Zay zany ny tena metrahana azy dia tsy hoe anatitra voninkazo aty foana isaky ny mihetsika fa ity zany no anokanana azy. Fa kosa tsy fanadinoana an'ireo ray aman-dreny zany ao am-po foana. Zay zany mahisa taona mamangy fasana ety fahatsiarovana an'ireo efa nodomandry dia manatitra voninkazo kely zay ho fahatsiarovana azy ireo. Misy fanadiovana tompoko mandoko kely ny fasana dia mamafa dia manadio kely ny manodidina ny fasana. Isa-taona izay indray mandeha isa-taona izay ihany ny famangina fasana ety fa tsy hoe isan'andro na isan-kerinandro fa isa-taona. Dia manadio kely dia mametraka voninkazo kely fahatsiarovana. Eto amin'ity toerana ity no ahitana fasana betsaka indrindra ho an'ny eto Antananarivo, ilay antsoina hoe fasam-bahiny. Antaonany maro no efa nisian'ny fasana teto. Milevina eto hatramin'ireo mpiady frantsay nandritra ny fanjanahantany sy ny ady lehibe. Mirefy 10 hatramin'ny 12 hektara eo no misy ny fasana ary misy fizarana 5 araka izao fanazavany ny mpiandry fasana azy izao. Musulmane zao dia partie liandefana azy. Dijeto dia tatia na sekreto, fasata ho dia tita sekreto. Frantsay io. Dijeto koa maramila soda. Qui m'a fait une cabine tout à fait. Tout, amin'ny fotoana voalohany volana Novambra tahaka izao mitombo avy 3 eny ny mpifamezivezy amin'ny faritra manodidina ny fasana. Ny Fokotany, ny komina Antananarivo renivohitra ary ireo mpiambina maromaro manodidina ny fasana no miambina sy mikarakara ny fasana mandavan-taona. Tena arovana tsy hoe izay irery no miara-miasa eto. Fa eto dia fasana tokony andraikitra ny fasana avy amin'ny komina. Dia ihany koa ny tena mizaro sécurité publique, ny polisy moa civil, polisy moa anteny izay miara-miasa aminay miandry raha ety. Satria matetika amin'ilay insécurité ety manko no tena mahatonga anay miasa. Misy tsy loza izay hoe misy misito mahery ireny tena ranay maso. Tsy ny vahiny ihany araka izany no manana fasana eto Anjanahary ary mikarakara izany. Ankoatra ny fahatsiarovana ny maty amin'ny alalan'ny fivavahana, mahatsiaro ny maty amin'ny alalan'ny fikarakarana ny fasana ihany koa ny malagasy. Fitadiavam-bola ihany koa ny fikarakarana ny fasana ho an'ny mponina ety amin'ny manodidina ny Anjanahary. Asa iray ahafahan'ny mponina mivelona sy mamelona ny ankohonany ireny no entina amintsika ataona ny ity fanadadiana manaraka ity dia ny mpiandry fasana karamaina manokana anadio sy anara-maso ny fasana eny Anjanahary eny. Fanadadiana. Izy no Rasoany Irina Marie Janette, iray amin'ireo manadio sy manara-maso ny fasana ety Anjanahary. Mpanamboatra fasana ny vadiny ary ity farany no nahitany ity asa ity. Mahafantatra an'ilay patro fanaovany fasana izy dia miteny izy hoe izay hoe ahoana hifanaraka ventsika patro mba hanadio an'ilay fasanareo zay dia tsy maninona afaka manadio izy dia ity zao raisiko isaky ny 3 volana dia ny sasany isam-bolana. Ohatr'izay zany le fanaovako an'izy amin'izao fa mivadiko moa fa tsy ohatsony fa efa maty tamin'ny 2007. Tsy manadio ihany no andraikiny ety, manara-maso ny manodidina sy ny momba ilay fasana ihany koa. Raha misy ohatra ny fahasimbahana vokatry ny rotsakorana sy ny maro hafa, izy no miantso ary mampandrehana ilay tompon'ny fasana. Amin'izay fotoana izay,
karama hafa akoatra ny efa ny fanarahana no omena. Fa ohatra hoe simba zao le fasana dia miteny aminazy hoe mila réparation ohatr'izay dia mijery izy aloha zay vao mifanaraka amin'ny manokana indray fa tsy le karama dia mifanaraka amin'ny manokana hoe hay zao zany ity zany atao an'izao zao dia zay dia avy eo dia mifanaraka an'le karama dia atao amin'izay le izy na maka olona mivelana izy rehefa tsy vitanay zanakaiky moa mahay dia efa izy manao ohatr'izay. Raha ny fahitany miavitsy ny mpamangy fasana ety an-toerana rehefa voalohan'ny volana novambra tahaka izao. Hitanao lisy zany amin'izao a tsy haiko na anona fa loatra ny mena zany le olona mpamangy fasana ety fa ohatra ny anazy zao patro anankiray zany zao ny andrasako eto patro atsy ambany ato zao gasy dia tia moa ny anahy le vazaha zany efa isaka 3 volana dia izy any an-dafy a dia vola raisiko zany any Antaninarenina isaky ny 3 volana. Vadinasa ny fanadiovana sy fikarakarana fasana ety ho azy. Amin'ny andavanandro mivarotra no asany ary isaky ny fotoana voatokana hanadiovana ety ihany izy vao tsy mivarotra. Lisy zany ity zany vadinasa atao hoe mavonjy fa tsy eny atao mavonjy le izy fa tsy hoe iainana iainana foana fa ity zany mavonjy ity kosa ny aloha mavonjy fa le asa le fivarotana mba ohatrany hoe mba isan'andro izy zany. Amin'izao fiainana sarotra izao ity renim-pianakaviana ity izany avokoa izay rehetra ahitana vola ahafahana mamaly ny filàna ao an-tokantrano. Tsy misy asa ratsy hoy izy ary ny finiavana sy ny fanajana ny asan'ny tsirairay no tena zava-dehibe. Ao anatin'ny resaka an'izay voalohan'ny volana novambra izay ihany isika fetin'ny maty sa fetin'ny olo-masina mizarazara ny hevitry ny tsirairay mahakasika ny hevitra tena fonosiny sy tena ankalazaina marina amin'izany voalohan'ny volana novambra izany arahoarina fanadadian'ny Fezora Valy. Samy manana ny heviny ny akamaroan'ny olom-pirenena ny amin'ny fankalazana ny andro ny 1 novambra sy ny hevitra fonosiny. Maro amin'ireo olom-pirenena nanaovana fanadihadiana no milaza fa fanokanana fotoana atserovana ireo havana namoy ny ainy ny androandroany. Andro anankiray nentina atserovana an'ireo maty dia fotoana anankiray naterana voninkazo fa fanamarena izay fahatserovana izay ho an'ireo ray aman-dreny sy zoky na ray tapo izay efa lasa. Feto maty fanaterana voninkazo. Fanaterana voninkazo ny maty. Ohatra hoe ohatra velona no mpanao. Fahafantarako an'ilay 1er novambra koa zany dia fetin'ny maty efa matetika manao an'izay mihitsy rehefa isaky ny 1er novambra zay dia manadity fasana. Misy kosa ny mihevitra fa miavaka tanteraka ny fetin'ny olo-masina sy ny fetin'ny maty. Samy hafa tanteraka zany. Tonga dia le anarana zany hoe le ray hoe fety maty dia le ray hoe fety olo-masina dia zany hoe le 1er novambra no fahafantarana dia tamin'izay fety maty. Fety maty. Andro atserovana ireo olo-masina rehetra sy ny maty rehetra ihany koa ny datin'ny 1 novambra ho an'ny sasany. Fahafantarako azy hoe fetin'ny olo-masina aloha fahafantarako azy na hoe fetin'ny maty ny faharoa raha zay fahafantarako azy loatra eto mahazatra anah aloha zany hatramin'izay tamin'ny mbola kely aloha hoe manatitra voninkazo ny amin'ny fasana miaraka amin'ny fianakaviana olo lehibehibe dia ohatrany hoe mandeha mivoaboaka ny zavatra mahafinaritra anahy. Famonjena fiangonana, fivoahana, fanateram-boninkazo sy fikarakarana ny fasana. Ireo amin'ny ankapobeny ny fandaharam-potoana mahazatra ny olona rehetra ny andro ny 1 novambra. Tsy mahasakana ny fitadiavana kosa nefa izany ho an'ireo mpanao asa madinika. Varotra foana mitady vola. Dia tsy misy an'andro ihany. Mitady vola foana zany fa tsy izany hoe fety hoe tsy hitady vola fa mitady foana. Ankoatra ny finoana katolika, fête de tous les saints na andro ny olo-masina rehetra ny 1 novambra natokana hanaovana fanompovam-bavahana atserovana ireo maty martiora. Ny Papa Boniface faha-4 no nametraka izany ny taona 1900 izay lasa andro tsy fiasana fa andraisa-karama. Ny faharoan'ny volana novambra kosa no atserovana ireo havana efa maty na ny All Souls Day midika hoe andro ny fanahy rehetra izay andro fiasana. Ny fahazarana no mampifangaro ireo fahatserovana ireo fankalazana izay miova isam-paritra sy isaky ny firenena ihany koa. Efa misongadina amin'ny alalan'ny hetsika ara-kolontsaina eto an-drenivohitra tato anatin'ny taona maro ny fankalazana ny Halloween. Mbola tsy tafiditra tanteraka ao anatin'ny kolontsaina malagasy nefa izay Halloween izay hatreto ary vitsy ny olona nankalaza izany tamin'ity taona ity. Narindra nandray ny manana.
toy ny fetiny mpifankaty izay kolontsaina vahiny amataonany maro vao nizatra nankalaza ny Halloween ny malagasy. Mbola tsy tafiditra tanteraka ao an-tsain'ny malagasy izany hatreto, midika fidiram-bola ho an'ny mpandrara madinika ny fisian'ireo fety ankalazana mandritra ny taona iray raha ny fanazavan'izy ireo. Mila fahazarana ihany koa izany ho an'ireo mpiasa tahaka ny anahy tao anatin'ny fataona efa zatra amin'ireo fomba fiakanjo samihafa entina hisarena ny sain'ireo mpanjifa trano ny tanjona. Voalohany aloha le izy je m'attendais pas tamin'ilay voanitra niasa hoe zao le izy fa rehefa nisy l'événement dia nanaraka fotsiny hoe zao règlement dia nanaraka an'ilay règlement fotsiny hoe mandeha zany atao fesse-peinture dia manao fesse-peinture dia lasa mahafinaritra le izy avy eo lasa ohatrany hoe on s'amuse dia on travaille en même temps. Samy miantoka le déguisement de A à Z raha le déguisement sy ny rehetrarehetra momba ny aloha dia izay orinasa ihany. Nanomboka ny herinandro lasa teo hatramin'ny omaly no efa niroso tamin'ny fankalazana ny Halloween ireo mpikarakara fety mpivarotra kojakoja amin'ny Halloween maro teto an-drenivohitra. Tsy mijanona eo amin'ny faraika amin'ny 30 oktobra izay entina ankalazana ny Halloween ny fikarakarana. Amam-bolana mialohan'ny 1 amin'ny 30 oktobra no efa atao ny fiomanana raha ny fanazavana trany. Zay dia amin'ny lafiny déguisement sy ny décoration amin'ny salle maka décoreur mihitsy zay maka mpanao fesse-peinture zany mandoko ny tarehan'ny client ny employé atao aminay maka an'izay zany isa-taona manao an'izay foana zay. Ina loha sarotra mandainga aminay fa mahazola foana zay. Tamin'ity taona ity zao zay nanomboka 29, 30, 31 androany anay farany ny Halloween tao anatin'ireo andro 3 andro zao nahazola foana tao anatin'ireo 3 andro zao. Fialambola ho an'ny mpankafy, fidiram-bola ho an'ny mpandrara madinika sy ny mpikarakara lanonana ary fafinaretana ho an'ny mpiasa n'ireo trano mandray lanonana ireny. Izay no amtinana ny fety ny 1 amin'ny 30 oktobra eto amintsika. Tsy mbola mitovy amin'ny any ivelany ny fankalazana ny Halloween raha ny fanazavana trany. Fetiny maty na Halloween fotoana iray fitadiavam-bola ho an'ny sasany ary fotoana ihany koa fandaniam-bola ho an'ny sasany. Misy an'ireo sendranay no nanomana teti-bola manokana ankalazana izany Halloween izany. Fanadadiny Michel Aranarjona. Fanalana ny tahotra fankalazana ny maty ireo amin'ny ankabeny tanjona tamin'ny fetiny maty na Halloween. Ho an'ireo nankalaza izany ny maty no nezahan'izy ireo natsangana ary nentina nampitahorana ny olona. Dia fanalana ny tahotra izy zany ho an'olona dia sary tahotra zany hoe tsy mino zany hoe misy zany matoto mitsangana zany. Izy zany raha hoe olona sary tahotra zany ka hoe misy palpitation marafo dia tsy tsara miditra ao fa olona mila sasa zany miditra ao zay ny tena marina. Fa raha toa kosa ny fanehoana fampitahorana maro isan-karazany toy ihany koa ireo izay nitady vola tamin'ny fanampinan'ny olona hiendrika amin'izay mampatahotra izay. Ho an'ireto mpandoko tarehy manokana momba ny Halloween reto, andro iray ampitomboana ny vola miditra mihoatra ny isan'andro ny andro ny Halloween. Raha hoe isaka ny fety misy ihany aloha zany izy dia zany azo lazaina aminazy. Izay moa zany tsy hoe rehefa Halloween ihany manao anazy fa na andavanandro ary ohatra hoe rehefa misy fety, misy anniversaire na ohatr'izany dia koa moa zany ilay izy rehefa Halloween ohatr'izao amin'izao zany izy ny tena mandeha, amin'izao zany izy ny tena fantatry ny olona dia hoe mila maquillage ilay olona dia amin'izay manao anazy. Ohatrany hoe karazana exclusivité zany ilay izy rehefa ohatr'izao. Le hoe lamody ohatrany ahoana moa zany, le hoe inona ny tena tiany olona ve? Ny tena be mpanao zao Joker dia Bleach. Le izy zany entina ankalazana le Halloween fotsiny hoe atao fotsiny zany ohatrany hoe maquillage natao ampitahotra fotsiny alohany zany
raha ny fanazina nataonay teny rehetra teny na mbola tsy tafiditra tanteraka ao anatin'ny kolotsain'ny malagasy aza ny Halloween. Efa misy tokoa ireo izay mankalaza tanteraka izany, ao ireo izay mifaly amin'ny fanaovana déguisement, ao ihany koa ireo izay manomana teti-bola manokana ho amin'izany mihitsy. Satria tiako le izy dia j'ai envie un peu de me démarquer mba makataka ny andafy, mba hoe manaraka ny mondialisation. Ohatra ny hitako maro ny ankizy tia le izy sady hoe tena hoe manino ma zany hoe tena miangadia mihitsy hoe mividy lamba ho an'ny Halloween, hoe mividy maquillage et tout. Hoe za tena tandroany za tena nandeha hoe ndehatety tsena hoe nandeha mividy lamba, robe hoe anaovana amin'ny Halloween, des talons, des sacs. Mety eo amin'ny ohatriny eo zao laninao androany? 800 000 euros. Ratsorana tao ireo nankalaza ny Halloween tahaka ny any amin'ireo firenena mandroso. Samy manana ny heviny ihany koa anefa ny olona tsirairay mahakasika izany raha ny teto amintsika manokana. Nisy tokoa ary tamin'ny endrika maro izay fankalazana izay. Isan'ny songadina ihany koa tamin'ity androany ity ny fisokafan'ny hetsika Manga maniafy festival andiany fa efatra izay karakarainy eto amin'ny Cool TV izay teny amin'ny gymnase Couverana Korondrano. Mpitsidika manodidina ny 2,000 isa no nanatrika izay fisokafana izay tamin'ity androany ity. Teny toerana Lili Rabiata. Nanomboka ny maraina ny larana toy izao ny fiandrasana ny Manga maniafy festival. Tanora maro no liana mihetsika fanao ny Cool TV anehoana ireo mampiavaka ny kolotsaina aziatika efa malaza maneran-tany ankehitriny. Kilalao, varotra fampiratiana, takalo, fampianarana tenim-pirenena japonais sy koreanina. Ireo no misongadina ato amin'ny gymnase Couverana Korondrano mandritra ny 3 andro. Ireto tanora ireto ohatra mpankafy Manga ary manao izany amin'ny alalan'ny fitafiny. Nampiavaka ity hetsika andiany faefatra ity ny fandraisana anjara ny Indonezia amin'ny fampiratiana. Nampiavaka tamin'ity zany tena complet daholo ny fitondra rehetra disponible daholo izy rehetra rehetra dia niampy ny participation ny Indonésie izay efa voabe teto Madagasikara amin'ny resaka culture loatra zao hoe tonga izany nanotrina nameny culture Indonésie en tant qu'Indonésie izay mbola tsy fantatry malagasy firy le izy. Ity dia danse traditionnelle avy amin'ny Indonésie dia ny anarany dia tari merak, izany hoe danse de pan. Ity zany ny costume miaraka amin'ny elatra dia ity ny vatany dia ny lohany. Trano eva maro ary hetsika maro no hita mandritra ny hetsika Manga maniafy festival ho an'ny mpankafy Manga sy ny hetsika ara-kolotsaina aziatika. Araka ny hitantsika eo zany misy an'ilay stand maromaro eo dia misy fianarana cours de japonais, misy ihany koa fianarana cours de coréen entre autres dia misy ihany koa ny fanaovana cosplay isan-karazany. Cosplay mantsy le fanaovana akanjo protagoniste na Manga na jeux vidéo reny. Fa miresaka jeux vidéo ihany zany misy ihany koa ny jeux vidéo misy jeux libre dia misy atomoa mandritra tokony andro fotry androany zany mbola andro voalohany dia anazy dia maro tokony ketrihana matretra izay dia manentana sary hoan'izay mbola tsy rapitso fa mbola misy zavatra pitadina amin'ny Manga maniafy festival ao anatiny izay marina zany fa
ketrika karakarainy TV sy famista. Trano hoe va manodidina ny 700 isa no mandray anjara mandritra io hetsika karakarainy Cool TV io eny amin'ny gymnase couvert Korondrano. Ny kolontsaina sinoa, koreana, japonais ary indrindra ny indonésiana no hita sy ampahafantarina. Itoram-pitso faharoa ny volana novambra hatramin'ny fahatelo ny volana novambra ny hetsika. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia miampy indray ny olana sedrain'ny mponina any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Ankoatry ny asandalo efa mampikaikaika ny mponina hatrizay tonga any amin'ny faritra Iorombe indray amin'izao fotoana izao ireo sinoa izay manangana toeram-pamonoana omboka mampikaikaika ireo mponina ihany koa. Fanadadiny izao rakotondrena. Tsy mijanona amin'ny fanomezana tany hotrandrahana ho an'ny vahiny ihany izao fitondrana izao hatramin'ny biby fiompy izay mampalaza ny malagasy amidy amin'ny fanjakana ambongadiny amin'ny sinoa ihany koa amin'izao fotoana izao. Nomeny ny fanjakana alalana hanangana toeram-pamonoana omby any amin'ny faritra Iorombe ny ireo vahiny ireo ka mampanany ny mponina any an-toerana izay efa mikaikaika amin'ny resaka asandahalo izay efa mandripaka ny omby amin'izao fotoana izao. Io tokoa dia marina, misy tokoa abattoir izay sinoa no miandraikitra azy. Fa ny abattoir dia efa napisy resabe teo amin'ny faritra Iorombe satria misy ny milaza hoe ireny no miteraka ny tsy fandriam-pahalemana satria omby no vonoinao misy tokoa io tena misy. Fa izay dia isan'ny olana amin'ilay vahoaka ihany koa momba amin'ilay fagnarahandian'ilay ombin'ilay olona very zany dia mieritreritra ilay vahoaka hoe io no ohatran'ny hoe manampitrotraka zany ny mampirisika ny halatra omby araka ny fieritreretany be sy ny maro atsy. Efa napisy olana betsaka teto amin'ny firenena ny fisian'ireo toeram-pamonoana omby an'ny sinoa any Toliara sy ny any Votovorona izay tsy manaraka ny fenitra sy ny fifanarahana. Izy ireo izay mamono omby mihoatra ny isa omena amin'ny fomba ofisialy. Raha ny loharam-baovao ihany koa mamono omby vavy anjatony ihany koa izy ireo izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona misy eto Madagasikara. Amin'ny alina na rehefa andro alahady no ampidirana ireo omby ireo amin'ny toeram-pamonoana raha loharam-baovao hatrany. Ny fanjakana sy ny manam-pahefana etsy ankilany mijery fotsiny. Voky ny vola ve sady jamba tanteraka. Mbola vitsy amin'ny malagasy amin'izao fotoana izao no mametraka fitokisana amin'ireny trano fitehirizam-bola ireny na ny banky raha ny fanadadiana natao. Tahiry ao an-trano mahazatra ny akamaroan'ny olona. Fanadadiana Mioramanitra. Raha ny eto tanisa voaray, ny 500 malagasy ihany no manana kaonty any amin'ny banky hatreto. Raha ny eto tanisa avy amin'ny banky fitehirizam-bola misy eto Madagasikara. Raha ny eto Madagasikara manokana, miampy ampolony isan-taona ny isan'ny trano mpitahiry vola sy mpampindram-bola. Ny tantsasy ny mpandrara madinika no liana amin'ny fitahirizana vola any amin'ny banky io raha ny fanazavana voaray. Fasarotany eo amin'ny fikarakarana ny eto taratasy amin'ny ankapobeny no sakana tsirosoany malagasy amin'ny osehatra io. Raha ny fanazavana, mbola tsy tafiditra ao anatin'ny kolontsaina malagasy ny fitehirizana vola any amin'ny banky. Eto Madagasikara manokana ataoko hoe mbola tsy dia tena tafiditra tsara ao anatin'ny kolontsaina malagasy amin'izay le fanaovana tahiry izay fa kosa misy ireo olona izay manao tahiry amin'ny endriny hafa, ohatra any ambanivohitra izay ohatra hoe mividy kisoa izy ohatra. Dia iny vola mipetraka iny izay ilay tena hoe tahiry amin'ny endriny hafa. Samy manana ny fahazarany ny olona eo amin'ny fitahirizana vola izay. Ny fandriampahalemana hatreto no antony voalohany mahasarika ametraka sy tahiry vola any amin'ny banky amin'ny ankapobeny. Manana na ny tahiry vola ao an-trano. Nametraka ampy izay? Ny any amin'ny banky mbola misy sarany fangalana azy. Fanakana. Ilay apetraka any amin'ny banky sy ilay ao an-trano mihitsy ny tena tsy misy nefa. Dia izay zao no olana amin'izay fanontanianareo izay. Satria sady tsy misy zany apetraka ao an-trano, tsy misy napetraka any amin'ny banky. Any amin'ny banky? Fiananana ihany hoe sao dia misy makana ohatr'izany fa ny mbola izy tsara vola. Aleo any amin'ny banky. Hatrany tsy fantatra ny sécurité sy sanatria fa mba misy assurance izay. Ilana sy ny mazava-dehibe ny tahiry dia anisan'izany ohatra ny fetrehana ny filana tampoka, anisan'izany ihany koa ny hanomanana ny hoavy hiatrehana ny fahanterana, eo ihany koa ny hoe anatanterahana na hanomanana tetikasa iray. Dia raha manao tahiry ianao dia mitombo ny volanao voapirina amin'ny toerana azo antoka mba hialana amin'ny mety ho fandanindaniam-poana.
tahambany raha mihoatra amin'ny an'ny firenena hafa no hita amin'ny fampiasana banky eto amintsika. Misy fiantraikany ratsy eo amin'ny toe-karena io tahambany io, vitsy ny vola mifamezivezy ary sarotra ihany koa ny manara-maso ny fivezivezen'ny vola eto amin'ny firenena. Miverina any amin'ny faritra indray isika nanolotra borety 10 sy motosikotera iray ny ho an'ny fiadidian'ny tanànany Mananjary ny mpanao asa sosialy ao an-toerana entina nampiana ny komuna Mananjary amin'ny asa fanadiovana sy famezivezena izao fanampiana izao fanampanazavana. Izahay falifaly namana ireto zandry maître Coco sy je pense quoi amreto voandalana nomena zareo ampitiavana ny sitrapoa ireto borety 10 dia moto moa zany ampiasaina ampiasain'ny ben'ny tanànato ka dia misaotra an'izy ireo zany Andriamanitra hitana izy ireo ary ambininy amin'ny zavatra rehetra izy ireo mba misy zavatra kasainy dia ho tanteraka amin'ity tanàna ity dia Andriamanitra hitahin'izy ireo zany ka dia engane isika koa izay namana rehetra fanometanana eto amin'ny tanàna aokany zavatra ohatran'izao mba ohatra velona amboarisika eto amin'ny tanàna ity amin'ny fampandrosoana zany. Any Mananjary izay hatrany dia nitrangana hatrany tany amin'ny toerana araky ny vaovao-miparitaka tamin'ny tambazotra serasera io maraina io hatramo vokatry ny loza tao anatin'ny trano natonga ny fahamaizana raha ny fanazavana voaray avy any an-toerana andrasana moa ny toy any raharaha. Mijanona any amin'ny faritra izay hatrany isika dia tsy manana rano fisotro madio ny mponina ao Bealanana amin'izao fotoana izao. Miaritra ary maloto ihany koa no rano mamatsy ny renirano any an-toerana noho ny afitsoko ireo sono fanadidiny ny Gaëtan Andritsilavo. Ireo manana fahefa-mividy no mampiasa vovo tahaka izao eto Bealanana. Ny sarambabem-bahoaka kosa eto amin'ity rano ity no maka rano sotroina, isasana sy anasana. Ity renirano ity no maha Bealanana ny Bealanana, izany hoe be fasika raha adika. Iteto avokoa nefa ny fako, mpanasa tongotra, mpanasa lamba, mpanasa fiara, biby fiompy isan-karazany sy ny sisa. Eto ihany koa no fiampitana miazo ny komina Rahavavy. Maloto be le rano. Nanana borna fontaine ihany ny teto Bealanana fahiny, saingy efa antaonany maro izao tsy nisy ny karakara intsony. Aingo tanàna sy fahatsiarovana sisa no andraisany ireo mponina azy. Ty borna fontaine ty fa haingon-javatra fo. Efa karazany symbole fo. Plus ou moins symbole. Ka tsy miasa intsony. Fatry ny ela fa ela be. Afa ela ny ela mbala tamin'ny Première République zay mba nisotro rano hoe voadizany. Ka mba mangataka amin'ny mpitondra fanjakana zay mba omegny rano madio vaovao fa mijaly loatra le mponina eto Bealanana. Vokatra ireo rehetra ireo raha ny loharanom-baovao azo, aretina avy amin'ny rano avokoa ny 700 isan-jaton'ireo manatona ny tompom-pahasalamana any an-toerana. Ohatra amin'izany ny areti-pivalanana sy ny bilharziose. Efa maro ny tetikasa no kasaina ajoro taty an-toerana, ametrahana borna fontaine, amatsiana rano fisotro madio ny tanàna, saingy ny antona sy tsy nisy tohiny avokoa izany. Nanampitrotraka izany ihany koa ny hoe riditra ary miha-maloto ny rano, vokatry ny fitrandrahana ataon'ny sinoa any an-toerana. Antoky ny fahasalamana nefa ny rano fisotro madio, harena ary zo any olom-pirenena tsirairay avy ihany koa. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nondromandry teo amin'ny 570 taona ny ilay mpamolavolana 10 heures ny amboara eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra. Tsy izy zany fa Silvio Kazaniga nanolo-toerana an'ny Jules Rimet nanomboka tamin'ny taona 477 moa ity italiana ity ary efa nandray anjara tamin'ny famolavolana ny amboara nandritra ny Coupe de l'UEFA sy ny Super Coupe de l'UEFA i tompokolahy.
janona vaovao iraisampirenena izay atranisika dia mitoy hatrany ny ady any Irak. Tsy misy afatarana azo tsomony any toerana efa manomboka miditra tsikelikely ao Mosul rehefa manakaiky ny Mosul ny tafika irakiana amin'izao fotoana izao. Fanadidiny eo amin'ny sarin'ny France 24. Rotaona ty aorina akaiky ny tanàna ireo miaramila irakiana izay manodidina ny 100 metatra tsy hiditra ny tanàna. Niverina nanafika indray izy ireo ny alatsinainy teo ka nahazo toerana stratéjika miisa 2 izay teo ampelantanan'ny fanjakana islamika. Nanao fanambarana moa ny Prime Ministre irakiana nandritry izay fotoana izay ny tenany izay teny fotony mihitsy. Ho terenay ao an-toeranao ny fanjakana islamika misaotra any Andriamanitra tonga amin'izao toerana izao isika. Tsy misy toerana itsoany izy ireo itsony fa na milavolefony izy ireo na ho faty. Nanomboka nisiny ity fanafiana ity izay nanomboka 3 herinandro lasa izay efa ampolony ireo toerana izay azo ny tafika irakiana izay teo ampelantanan'ny fanjakana islamika. Mbola mafy ny ady miandry ny tafika irakiana farany isa azo mandidina ny 9,000 ireo jihadista ao amin'ny tanànan'ny Mosul. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity feno fiangonana katolika andro tsy fiasana ary andehanan'ny kristianina ampiangonana ny andro voalohan'ny volana novambra izay antsoina hoe andro ny olo-masina hoy ireo mpino katolika. Fanararotana famangina fasana fikarakarana ary fanadiovana fasana ihany koa ny voalohan'ny volana novambra ho amin'ireo fianakaviana maro. Io maraina io fianakaviana maro ny famezivezy teny Anjanahary teny. Nisokatra androany ny etsika mangamany festival andehan'ny faefatra izay karakaraina teto ny anivon'ny Cool TV izay natao teny amin'ny gymnase couvert na Korondrano. Pitsidika manodidina ny 2,000 ireo nanatrika izany tamin'ity androany ity. Dia izay namarana ny fampahalalam-bovantsika tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tenako mamay fotoananao amin'ny manaraka indray. Soava mandry tompoko. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Bonjour. Bonjour. Narainao teo ny vaovao niaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby.